Afatra ho an'ny tanora, manana afatra lehibe ho an'ny tanora indray Jesosy amin'ity andro anio ity, satria tena tian'Andriamanitra ny ankizy sy ny tanora ary miaraka amin'ireo talenta izay nomen'Andriamanitra azy ireo, na dia vao misanatra aza izany talentan'izy ireo izany, dia tian'Andriamanitra ny ankizy sy ny tanora satria manana herim-po izy ireo, manana toetra somary malaky taitra izay, ary manana faniriana koa ny iarahan'izy ireo miasa ampirindrana amin'ny anjelenlanitra. Azo lazaina hoe ho mijoro eo alohan'ny sampanandalana ny zanantsika, izay tsy maintsy hisafidianany eo amin'ny fiainany, dia mitaona azy amin'ny fomba rehetra izao tontolo izao amin'ny fitadiavana ny tombontsoan'ny tena sy ny fanaranam-po, mba hampiala azy amin'ilay lalana voasoratra ho an'ireo izay navotany tompo. Ary tena mila fanampiana ary mila torohevitra avy amintsika ray aman-dreny mihitsy ireo zanaka ankizy sy tanora ireo rehefa eo amin'izay sampanandalana izay hisafidianany, izay lalana hizorany eo amin'ny fiainany. Araka ny ten'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana manao hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza, fa na rehefa antitra aza izy dia tsy ala amin'izany intsony. Anjaran'ny ray aman-dreny ny mitondra ny zanaka eo amin'ny lalana izay tokony alehany, hitarika azy any amin'ny lalana tsara izay tokony alehany. Miankina amin'ny safidy ataony ny mahafitahiana na ozona ny fiainany. Fananan'i Kristy mantsy izy ireo, ary izay mahasarotiny an'Andriamanitra ny ankizy sy ny tanora. Haitsika tsara zany rehefa nisy ankizy izay nentina teo amin'i Jesosy ka noraran'ireo mpianatra dia voalazan'ny ten'Andriamanitra fa tezitra anie Jesosy, ary mahasarotiny an' Jesosy ny ankizy sy ny tanora. Fananana izay novidiny tamin'ny rano izy ireo, ary ny heliny no miazona azy ireo ho velona. Azy avokoa ny fotoanany, ny heliny, ny fahaiza-manaony mba ho volavolainy, ho faniny ary ampiasaina ho azy izany. Ry zatovo lahy sy ry zatovo vavy, manangona fahalalana, miezà hanatratra ny ambony kokoa hatrany, ny fahaizana mampiasa ny herin-tsaina sy ny herim-batana feno, nefa sady tsy manadino ihany koa ireo zava-misy mandrakizay, izany no manandanja indrindra ankehitriny. Tatsao amin'ny kafanam-po indrindra ny tompo mba hitombona amin'ny fahadiovana sy amin'ny lafiny ara-panahy. Toy izany no azahoana mari-pankasitrahana tsara indrindra mety hananan'ny olona iray, dia ny fankasitrahan'Andriamanitra. Asa manadino ny tompo. Ao amin'ny fahatanorana indraindray dia variana ary voasintona amin'ny zavatra hafa dia adino Andriamanitra. Aoka tsy ho adinoan'ny tanora Jesosy Kristy. Na be na kely aza ny talentanao, tsarovy fa izay anananao io dia nankinina taminao fotsiny izy io fa tsy anao anie izy io fa nomenanao mba ho ampiasainao ho voninahitr'Andriamanitra. Amin'izany no ezan'Andriamanitra toetranao mantsy, ahafantarany hoe tena mahatoky ve ianao amin'ny fampiasanao ny talenta na fahaiza-manao izay nankinina taminao. Omena fahafahana mampiasa zany ny tanora, ny fotoana, ny hery, ny fahaiza mampahalalana ireo rehetra ireo, dia tsy maintsy hanadinana ny tsirairay avy eo anatrehan'ilay nanome ny zavatra rehetra. Vetivety foana ry havana malala dia ho voatory amin'izao tontolo izao ny afatra momba n'ilay mpamonjitsika, voaomby teo amin'ny hazofijaliana ary tsarana tamaty, ary ho avy tsy ho ela, ary miaraka amin'ny tafiky ny lanitra izy amin'izay fotoana izay, dia ireo tanorantsika izay miasa sy voahofana tsara no tian'Andriamanitra hiara-miasa mba hatateraka izany.
ny fanana tsoely, ny fahoriana eto amin'ity tany ity, ny alahelo ary indrindra ny fahotana. Andray ny lova ny zanatsika ho solon'ny fianarana teto an-tany izay tratry ny areti-pahotana mampanaitaina, dia hoy ny volazan'ny salamo fa 7:30 manao hoe ny marina andova-tany ka onona ao aminy mandrakizay. Tia ny ankizy sy ny tanora Andriamanitra dia aoka mba ho tsapany ny ankizy sy ny tanora ihany koa izany fitiavan'Andriamanitra izany, ka mba hanokatena ihany koa izy ireo tsy hanadino an'Andriamanitra eo amin'ny fahatanorany. Andeha mba hoentsika mbavaka izany afatra izany ary indrindra hoentsika mbavaka ny ankizy sy ny tanorantsika mivavakantsika. Raina izay ny an-danitra misaotra noho ny afatra izay nomenao, indrindra afatra ho an'ny tanora. Tia ny ankizy sy ny tanora ianao, tena mankasitraka indrindra, ary aoka ho tsapany ny ankizy sy ny tanora izany fitiavanao azy izany, ka tsy hanadino anao izy ireo amin'ny fotoana sy ny fiainany, ka tsy ho variana koa amin'ny zavatra eto amin'ity zao tontolo izao ity, fa afaka ny ampiasa azy ireo ianao ahatanteraka ny sitraponao, dia tsy inona izany fa ny fitoriana ny filazantsara. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Savior.